ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Eo ambany masontsika ho teny fanomezam-boninahitra ny tompo ny Salamo 420 manomboka eo amin'ny 9:9 hatramin'ny 12:20. Salamo 420 9:9 hatramin'ny 12:20. Mitsangana ary omeo voninahitra ny tompo Andriamantsika. Ho ny mpanao salamo: Jehovah Andriamanitra ny maro, enoy ny fivavako. Mandrenesa ary Andriamanitra Jakobo, Andriamanitra apinganay io, tsinjovy ka jereo ny tavany voahosotrao. Fa nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo, aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano Andriamanitra, toy izay mitoetra ao andain'ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehovah, tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao. Amen. Hivavaka isika. Mampiombona anay eto amin'izao fotoana izao ianao Andriamanitra, ary nitantana anay tamin'ny tanana ankavananao. Dia misaotra anao no ny fiarovanao ny alina, misaotra no ny fanomezanao maraim-baovao, misaotra no efa nahavononanao hiatrika anay amin'ity fotoana ity ka hitarika anay amin'ny fanainao masina. No ny asan'ny fanainao masina ary dia ataovy matsiaro ny tsy fahatanterahanay izahay, ary reseo lahatra mba anatonanao amin'ny fibebahana marina ao anatin'ny fotorotoro sy mangorakoraka. Menay koa ny fahatokiana ny famelan-keloka avy aminao no ny amin'i Jesosy Kristy efa maty mba hisolo vonanay. Fa mihoatra noho izany Andriamanitra, mangetaetanao tokoa izahay eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano ho anirin'ny fanaina ianao. Koa dia hiteny aminay ianao amin'ny soratra masina hovakiana, anafatra anay koa mba hampiorina anay amin'ny finoana, hampitombo anay amin'ny finoana, azonay mamory vokatra ho anao tompo ilay efa nifidy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nehemia 7:10 hatramin'ny 4:40. Nehemia 7:10 hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'ny tompo: ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny Levita, ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay nanao ny draharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe: nahoana ny dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra? Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentin'ny Joda rehetra ho amin'ny trano firaketana ny ampafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketanao dia Selemia, mpisorona sy Zadoka, Pahatra, Ornari, Pedaia avy tamin'ny Levita, ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana, zanaky Zakora, zanaky Matania, fa natao ho mahatoky ireo, ary ny adidin'ireo dia ny Izara ho an'ny rahalany. Tsarovy aho noho izany, ry Andriamanitra, ka azakosehana ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miverina malonatsika ry havana ny anjara perikopa ao amin'ny testameta taloha, ny Alahady lasa teo. Izany raha teo no noraisina nitondrana ny afatra ho antsika, izay rafitinina dia misy afatra telo manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo, aza ilaozana ny fanompoana. Mamory vokatra ho an'ny tompo, tanterao ny tandrify anao. Mamory vokatra ho an'ny tompo, tantany tsara izay voavory. Fa 9:12 hatramin'ny 7:20 nangalatsika izay afatra izay. Eto koa isika dia ny 4:40 no ndeha hiarahantsika. Teny nataony Nehemia tamin'ny tompo Andriamanitra ity 4:40 ity. Vavaka, resaka natao tamin'Andriamanitra. Ho ny 4:40 amin'ny anaran'ny tompo:
tsarovy aho noho izany ry Andriamanitro ka azakosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony hatao ao. Amin'izao andro iainantsika izao dia maro ny asa ataon'ny olona izay aderadera. Ahoana moa ilay fiteny? Oeraoera. Aderadera, manome 5,000, manome rano, manome mofo, manome zavatra lehibe kokoa noho izany dia aranty ho hitan'ny be sy ny maro. Fa eto dia ny Tompo Andriamanitra no itodihan'i Néhémie ary angatany hoe tsarovy aho, tsarovy koa ary azakosehina ny asa nataoko teo anatrehanao. Tamin'ny andro Néhémie dia ampatsivina ihany fa tafaverina avy any ampahababoana Babilôna ny zanak'Israely. Fa rehefa niverina tao an-tanindrazana izy ireo dia faharavana no novantaniny, na amin'ny lafiny foto-drafitrasa na amin'ny lafiny ara-panahy. Néhémie dia tandapa ny mpanjaka persiana Artaxerxes io amin'ny 19 io. Rehefa fantatry Néhémie izany faharavana amin'ny lafiny rehetra izany dia nangataka lalana tamin'ny mpanjaka izy mba hody an-tanindrazana ka nahazo izany fahazon-dalana izany. Dia ny asa nanarina ny mandan'i Jerosalema vita teo amin'ny 9, nanomboka nanarina ny lafiny ara-panahy sy ara-moraly ny zanak'Israely eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 ary 12 taona nanatanterahana izany. Raha mamaky isika ny 12 dia voalaza hoe 20 taona nanjakan'ity mpanjaka persiana ity no nangatany ny fahazony miverina an-tanindrazana. Eto kosa eo amin'ny 19 tamin'ny taona 12 nanjakan'ny Artaxerxes, izany hoe 20 taona nanjakan'ny Artaxerxes nangataka fahafahana hody an-tanindrazana Néhémie, 12 taona niverina kely tany andapa tany amin'ny mpanjaka babiloniana izy. Fa rehefa vita ny 12 taona afaka kelikely dia nandrendray izy ny hoe niempotra ny fiainam-panahy ny zanak'Israely, nodikaina ny lalàn'ny Mosesy ka niditra tao an-tranon'Andriamanitra ny Amonita sy ny Moabita ery amin'ny 17:1 rehefa nivakiana ny lalàna dia diovon'i Mosesy ka norahana izany. Eo amin'ny 14 hatramin'ny 15 dia nampidirina ananandraikitra tao amin'ny asan'Andriamanitra Itobia izay mpanoratra, noroahana koa izany eo amin'ny 19 hatramin'ny 15. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miresaka amin'Andriamanitra i Néhémie. Nahavita 12 taona teo amin'ny fanamboarana sy ny fanarenana ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra ara-podi-drafitrasa sy ara-panahy ara-moraly i Néhémie. Fa tsy mbola afa-po izy raha nandrendray ny fiemorana fa indro mbola miazakazaka nanatanteraka izay tandrify azy. Inona ary no afatra avy amin'ity Néhémie 17:14 ity? Mamory vokatra ho an'ny Tompo, ampatsiarovon'ny Tompo ny fanoloran-tenanao. Mamory vokatra ho an'ny Tompo, ampatsiarovo an'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao. Hoy ny tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsarovy aho noho izany ry Andriamanitro. Raha adika malalaka kokoa dia ny hoe aoka eo anatrehanao mandrakariva ny asako ary aoka tsy hofoanana amin'ny fitadidiana. Tsarovy aho Andriamanitro. Mandrakariva izany hoe fanoloran-tena mitohy. Izay ny ilazana hoe ampatsiarovon'ny Tompo ny fanoloran-tenanao ary ampatsiarovo azy isan'andro
sy mandrakariva. Ny fiainanao manontolo mihitsy izay efa natolotra ao an'Andriamanitra tahaka ny nanolora Nehemia azy, nafoizan'ny fiainana tao an-dapa, nakany amin'ny fahavoazana tany amin'ny mpiray tanindrazana ny Jerosalema. Ampatsivon'ny tompo izany fanoratena izany. Ampatsivon'ny tompo ny fahafoizanao, ny fotoananao, ny fahafoizanao, ny asa mandraranao, ny fahafoizantenanao ho valy ny antsoan'Andriamanitra isan'andro mandrakariva. Manana an'izany teny izany ho lazaina amin'Andriamanitra venao ka milaza hoe za koa mba isan'ny namory vokatra, za koa mba isan'ny mpamokatra ho an'ny fanjakanao. Ampatsihivo izany. Raha mbola tsy manan-kolazaina any amin'ny fanorantenanao ho an'ny tompo ianao, anio miantso anao ny loha hevitra rahateo, mamory vokatra ho an'ny tompo, mirotsa eny an-tanimbolan'ny tompo mba hamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanompoana ry havana no ahitantsika ny vokatra tokony ho raisin'ny tompo. Amorintsika vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa tsy tonga ho azy amin'ny fanompoana ianao raha tsy efa nandre ary namaly ny antson'Andriamanitra. Tahaka ny Nehemia eto amin'ity 4:12 ity, ampatsiarivon'ny tompo isan'andro sy mandrakariva ny fanoloran-tenanao. Avaozy isan'andro sy mandrakariva ny fanoloran-tenanao ho amin'ny fanompoana. Fa ny faharoa dia hitantsika eo amin'ny tapany faharoa ny amin'izao andinin-tsoratra masina izao, hoy ny teny amin'ny anaran'ny tompo: aza kosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitra sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Ny efa vita dia angatana mba ho tantara raketin'Andriamanitra, ary mbola maneho fahavononana hamitatra ny hatrany izay tokony mbola atao i Nehemia. Mitoetra ho tantara ry havana ny fanompoana vitantsika eo an-tanimbolin'ny tompo, ary atolotra eo anatrehan'Andriamanitra izany raha ho avy ny fiaonana aminy. Aza fafana ny asa tsara nataoko ho an'ny tranon'Andriamanitra sy ny fanompoana tokony atao aminy. Ireo vokatra natolotry Nehemia ho an'ny tompo araka ny tsahivana teo dia ny fanorenana, fanarenana ny foto-drafitr'asa, fananganana ny manta, ny fanarenana ny ara-panahy sy ara-moraly ny vahoakan'Andriamanitra, ary mbola fanohizan'izany hatrany hatrany. Ery amin'ny andininy farany andininy toko 17 dia mbola miveriny ity fangatahany ity, tsarovy aho ka asoavy ry Andriamanitra. Mamarana ny tantaran'ny asa Nehemia, ny Nehemia toko 17, ary amin'izany no angatahan'ny Nehemia mpanompon'Andriamanitra ny asa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ny mba hatsiarovan'Andriamanitra ny fanompoana vitany, mbola hanehoany koa ny fahavononany hanao raha mbola misy tokony atao ihany. Mitoetra ho tantara ny fanompoana vitantsika ary ho amboararay atolotra ny tompo amin'ny fotoanandro eonatsika aminy. Ny fotoana natolotra ao tamin'ny fanompoana, ny fahaizana mampahalalana ny zarainao, ny fitiavana nasehonao tamin'ny mpiara-manompo, ny asa tsara tao eo amin'ny fiangonana. Ireny fa tsy ny lafy ny vola ihany dia ho tsarovan'Andriamanitra, ho dia tanana napetraka ao teo amin'ny fanjakany, ary ho rakitra ho tantara eo amin'ny boky ny fiainana. Ho ny soratra masina manao hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Eo koa ny soratra masina ny asany manaraka azy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny asa rehetra ataontsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia tantara mipetraka, tsy ho an'ny taranaka ihany, fa tantara voasoratra ary azonao ampatsahivana tsara an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Manana ho tany saina amin'ny tompo ve ianao ny amin'ny fanompoana vitanao, ary manana ho tany saina amin'ny tompo ve ianao ny amin'ny fikasana tsara mbola heverinao hatao ato an-tranon'Andriamanitra. Aza manao hoe efa be izay vitako izay, reraka ao, tsisy mahita ao, tsia betsaka ny vitanao,
voarakitra Andriamanitra ao amin'ny boky ny fiainana naranao sy ny mombanao rehetra, mbola manana ihany fikasana mba hatanteraka mihoatra lavitra no izay vita. Tsarovy fa mitoetra ho tantara ny fanompoana vitanao. Sotra ny tompo sika ry avana ity maraina ity nanafarany antsika ny amin'izany atao hoe atolory mba ho tsarovan'Andriamanitra ny tenanao. Avao isan'andro ny fanoratenanao ary aoka tsy ho adorontsika fa tena voarakitra ho tantara ao amin'Andriamanitra ny fanompoana rehetra izay vitantsika, manana indray fikasana tsara manomboka izao mbola noho ny asa fanompoana. Amen. Ivavaka sika ry havana. Tompo, tahaka Néhémie dia mivavaka izahay mba tsarovy amin'ny fanoratenanay isan'andro. Aza velanao zava-poana ny fanompoana efa notanterahanay ary aoka hojerenao ny fikasana tsara ao anatinay tsiraray avy manomboka izao indray. Aoka ho tonga fitahiana eo anivon'ny fiangonana ny fisianay amin'itony fiangonana itony. Ny ninanjara fanompoana efa nanosorana ao anay. Mpitondra fivavahana izahay, tompona ndraikitra eo amin'ny fiangonana, dekona na loha olona, mpandray fanasan'ny tompo, mpitantana sampana izahay. Tompo, tiako voarakitra koa ao aminao ny ezaka rehetra izay ataony tsirairay. Meo anay ny fo ty fanompoana tsy mila sitraka manolona fa manantena ny fijerenao Andriamanitra. Meo anay ny vokatra ho fanomezam-boninahitra anao ary matoky izahay fa ny risy-po omenao dia mbola hitoetra mandrakariva ao anatin'ny tsirairay. Ny amin'izay tsy vitanay tamin'ny lasa tompo, meo anay ny fanahy masina sy ny hery ny teninao mba hahafahanay manonitra ny amin'izany. Io ny firenenay, tsy manankolazainy izahay, tia angina ianao no mahalala ny zavatra rehetra. Efa hainao ny ataonao Andriamanitra. Io ny fiangonanao, tsy manankolazaina koa izahay, ianao mahalala sahady izay hitondranao ny fiangonana. Ny fiainanay tontolo andro efa fantatrao koa ny hatanteraka izany araka ny sitraponao. Arovy any an-dalana izahay, ataovy mahajoro any toeram-piasana sy ny toerana rehetra ametrahanao anay. Ary indrindra tompo, ataovy mahatanteraka ny asa ho tony ho anao amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra alaitsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampionana ny fonareo ane sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.